Miarahaba tompoko, faly indray zay miarabanao zay mpanaraka an'ity fahitalavitra ity. Mampatsiahy antsika kely fa tamin'ny herin'ny androantsika dia teny amin'ny paroatsina Ambohimalaza iny niaraka amin'ny pasteur Mayola Mivady sy ireo mpanaradia azy. Androany kosa dia taty amin'ny paroatsy Mertsiatosika misy antsika izay fitsidiana pastoraly voalohany tamin'ity taona ity. Dia manarafinaritra tompoko. Ikanao apa teo bawo someday atukanao apa era tsisyan yaba apa 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 ikanao apa teo bawo someday atukanao apa era tsisyan yaba apa apa demi fiaina kuratsy anilanao apa tiko tena tiko nafatrany akaikinao apa apa demi fiaina kuratsy anilanao apa tiko tena tiko nafatrany androko akaikinao apa